raha banao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara avy amin'ny zana-bolana manomboka miamaina aloha zany ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana nosy miakatra ihany koa ny maripana ary mety songadina kokoa zay fiakarana maripana zay raha ny any amin'ny tapany atsimony nosy indrindrindrindra ho an'ny rapitso anoany zany raha ny telo andro ho avy kosa indray dia misy hatrany aloha ny tsiokan'ny varatra amin'ny maraina be fa misava miandalana zay ary miverina maina tanteraka ny andro amin'ny atoandro zany amin'ny ankapobeny zay koatriny any amin'ny tapany varatra tsinana nosy zay mety mbola ahitana tandrivirahona mandalo hatrany indraindray raha ny toetry ny androtsika ho an'ny rapitso ary vao maraina dia mety hisy ny zavona ho an'ny ilany atsinana ny faritra vakinakaratra moromalia matsiatra ambony ary ny atanin'ny faritra ivatovavy sy any any fitovinany mety misy ny tandrivirahona ho an'ny morotsiraky ny faritry sava iny torak'izay koa ny any amin'ny tendrony atsimo Madagasikara dia mandraona mety hisy ny tandrivirahona indraindray indrindrindra manakaiky ny distrikany Taolagnaro ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia balika tanteraka ny masoandro ho an'ny rapitso tolakandro mbola hanorana ny andro amin'ny takariva any amin'ny morotsiraky sava miandry an'izay ihany koa ny morotsiraka analanjorofo sy ny morotsiraky ny faritra atsinanana ho an'ny ilany atsinanany voatany indrindrindrindra moa zany ho an'ny faritra analamanga sy ny faritra vakinakaratra ary koa ny any amin'ny faritra alaotra mangory dia mety andraona amin'ny alina ny ambiny kosa dia maina tanteraka raha ny maripana voavinavina amin'izay androny rapitso izay hatrany eo amin'ny 20 degré celsius eo ny maripana voavinavina ho an'ny tany raha toaka mbola misy hatrany amin'ny 120 degré celsius aloha ny ambany indrindra hitantsika any vakinakaratra ny 17 degré celsius ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny morotsiraka atsinanany nosy ary 13 degré celsius ka hatramin'ny 13 degré celsius ny morotsiraka andrefany Madagasikara no hoan'ny toetry ny andro ny alahady kosa indray dia mety misy hatrany vao maraina be ny tandrivirahona ho an'ny tapany avaratra atsinanany nosy indrindra ny morotsiraka mandraona ny andro ho an'ny alaotra mangoro sy ny ilany atsinanana amin'ny faritry Sofia ho an'ny ilany atsinanany voatany kosa indray amin'ny ankapobeny dia mandraona mitsitokotoko fa mbalika tanteraka moa ny masoandro rehefa atoandro torak'izay koa ny any amin'ny ilany andrefana dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay androny lahady izay hatrany mety midina 17 degré celsius ny maripana ambony indrindra ho an'ny voatany ny ambany indrindra ihany koa dia midina hatrany amin'ny 6 degré celsius hitantsika any amin'ny faritry vakinakaratra iny hatrany manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa ny any amin'ny ilany atsinanana ary manodidina ny 1 ka hatramin'ny 17 degré celsius ny any amin'ny ilany andrefana hitantsika any amin'ny faritry Betsiboka any moa izay 17 degré celsius izay amaranantsika azy ny androny alatsinainy mbola misy hatrany amin'ny maraina be ny orana malefaka na miendrika tandrivirahona zay ho an'ny ilany atsinanany Madagasikara manomboka amin'ny morotsiraky ny faritra sava izay ka hatrany amin'ny distrikany manorina mitatra kely ho an'ny nosy-varika ho an'ny ilany atsinanany voatany ihany koa dia mandraondraona vao maraina be torak'izay ny any amin'ny tendrony atsimo atsinanany nosy ho an'ny ilany andrefana kosa dia mibalika ny masoandro ankoatry ny morotsiraky ny distrikana ny morotsiraky ny faritry Sofia iny manakaikaiky ny nosy be sy ny any amin'ny distrikana Milbe mety hisy ny tandrivirahona amin'ny alina amin'izay androny alatsinainy izay hatrany raha ny maripana voavinavina dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius ho an'ny voatany ary 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ny morotsiraka atsinanany Madagasikara mbola mijanona 17 degré celsius kosa ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny distrikany Maivatanana maranantsika tanteraka ny fandaharana dia ny tany Falotondrivotra raha ny teto Antananarivo aloha zany nahitana fiakarana izay tany Falotondrivotra zay ambony fetrany amesa avokoa ny referetra voaray ary raha ny mandrafitra ny toetry ny androtsika atao anatin'ny 3 andro mijerena dia vinavinaina hijanona antonony izay tany Falotondrivotra zay raha ny eto Antananarivo renivohitra izay ny meteo tamin'ny tian'io ty rapitso ray fitaona manaraka filma